Ny thème-ty vidéo antsika androany ity dia hoe ampiteneno ny gitaranao. Maro amintsika mety hoe tia hianatra gitara satria mba miala voly. Misy amintsika indray mety hoe mianatra fotsiny satria mety hoe défi nataonao mihitsy le izy. Dia androany tena te hitodika amintsika rehetrarehetra mihitsy. Io tsy hanavahana na pakafy anao na tsy pakafy fa tena mitodika aminareo rehetrarehetra mihitsy amin'ity vidéo ity dia ndao hianatra ampiteny ny gitara antsika isika. Rehefa mba tianao hiteny ny gitaranao dia ny zavatra anisan'ny mila ianarana voalohany dia ny resaka gamme. Ny gamme misy karazany betsaka, izany moa ianarantsika ao amin'ny cours en ligne na ho anareo izay mividy vidéo dia efa nianatra an'izany daholo na niveau débutant na niveau inona dia samy nianatra an'izay daholo. Dia ireo gamme ireo dia raha ohatra ny ataontsika amin'ny fianarana teny-pirenena ilay izy dia ireny atao hoe vocabulaire. Le gamme zany dia misy karazany betsaka. Aka ohatra tsika ohatra ny gamme diatonique. Ny atao hoe gamme diatonique dia do ré mi fa sol la si do. Do ré mi fa sol la si do. Zay zany natao hoe gamme diatonique. Io gamme diatonique io natao hoe fototra tsy maintsy hay satria ny feon'ny olona rehefa mihira dia ao anatin'io daholo. Rehefa manao mélodie koa musicien matetika ao anatin'io foana. Fa le gamme hafa ohatra ny gamme blues, ny pentatonique sy ireo maro hafa dia indraindray vao matetika hita fa ny tena matetika hita dia ny diatonique. Dia ndao antsika aka santionany amin'izay gamme diatonique izay androany ianarantsika. Raha ho anareo izay efa mividy vidéo na nanao cours en ligne dia hafa ny position nanaovantsika anazy fa tia ianarantsika eto indray hafa. Lasarintsika do ré mi, zany hoe ty do ty eto amin'ny troisième case cinquième corde dia ny ré eto amin'ny cinquième case cinquième corde, ny mi eto amin'ny septième case dia tsy ho tononiko tsony ny anarany fa tonga dia le case no anonako anazy. Lasarintsika dia arao tsara le tanana, rehefa index anaovako azy dia arao mihitsy hoe index le ataonao zany. Lasarintsika 3 5 7 dia eo ambany eo amin'ny quatrième corde 3 5 7 zany hoe do ré mi fa sol la zany zay vita zay 4 5 7 5 6 8 5 7 8 zany hoe ho anareo débutant aza mieritreritra mihitsy le manao an'le accord reny foana no ianarantsika rehefa mianatra gitara. Ireny zany raha mianatra teny-pirenena ianao dia ny manao solo dia izay le antsoina hoe manao mianatra vocabulaire, dia ny mianatra grammaire le manao accord. Zany hoe reo roa reo zany tsy maintsy miaraka ianarana fa tsy hoe akory ny ray amin'ireo any dia diavinao ianarana. Iso ireo anaty saintsika zany izay manomboka androany. Dia rehefa mianatra anazy sika dia manampy antsika io ananao oreille musicale. Misy aminareo manko mitaraina hoe za mba te hanana oreille musicale, mba tiako hoe zarery ny mahita ny hira zarery dia efa mahita ny hira tiako ianarana na hoe zarery dia efa matafavoaka ny zavatra tiako ianarana amin'ny gitara fa tsy voatery andro profone. Dia raha te ho tonga amin'izay stade anankiray izay ianao dia mianatra gamme anisa manampy anao amin'izay, sady ampiasainao izy ao anaty hira nefa manampy ny sofinao ihany koa sy manampy ny tananao hikotrana. Dia izao io tanantsika io mila mianatra mivelabelatra. Zany hoe rehefa mikotrana le gamme zany tsika dia tsy vitany hoe ny tanantsika mivelabelatra fotsiny fa sady mitambatra ao daholo izay vokany rehetrarehetra izay. Dia averintsika le izy teo dia ataontsika mandroso miemotra do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do. Dia atao main droite tsika midina miakatra miaraka amin'ny médiator. Dia le fomba hitazomana médiator na ataonao mivilana avy aty ambany na ataonao mivilana avy aty ambony, tsy atao mahitsy be ohatr'izao fa lasa mila force be anao manindry anazy. Dia na débutant ianao afaka manao ny exercice io foana. Lasarintsika dia rehefa mikotrana anazy ianao ohatrany tena ataovy miadana mihitsy. Za zao tamin'ny nianatra an'izany dia tena nataoko miadana ohatr'izao.
rehefa mianatra anazy nareo ataovy ho zatra tsara le sofina zany hoe tendreo miadana satria ny tanantsika dia manana mémoire dia ampianaro anazy moramora aloha izy installer ohatran'ireny hoe ianao zao ampiasa telefona dia zay application efa installé eo no azonao ampiasaina dia ohatr'izay koa aty mozika rehefa installenao le zavatra miteny ohatran'ireny dia mora aminao le mampiteny an'izy rehefa raikitra ny hira miditra amin'ny pratique artsika zao le introan'ny avosokiny Ambondrona no anaovantsika pratique ao anatin'le izy teo ihany satria do le tonalité an'iny dia rehefa do ny tonalité ny akora do ihany koa ny tonalité anao ato amin'ny manao mélodie lasa atsika na hoe ndoara ianarantsika ao anatin'le gamany ianarantsika teo zao za mélodie zany satria do ré mi fa sol la si do ré mi fa sol la si do dia ao anatin'izy teo hotononiko ary amin'izay iry zay 7 7 4 dia 5 dia aveo 7 dia aveo manao améron entre ny 5 et 6 zany hoe dikany améron na hito ihany tendrenao dia akapoka le tanana dia aveo 5 zany hoe dia ohatr'izay ihany amin'ny fiverenana faharoa fa le toyany no miova zany hoe aveto zany ianao vita le toy zany hoe dia miverina ihany zay fa le toyany amin'izay miova lasa hoe 4 7 5 3 dia aveo 7 zany hoe averiko miadana be farany dia toy izintsika zay indray ny lesonantsika androany raha misy aminareo faly na koa nandray zavatra tamin'ny fizarana tsotsotra nataoko teto androany dia manasanao hipartager ny vidéo antsika asadino manisy réaction ary indrindrindrindra ho anareo zay mila fampianarana dia tsy le eto amin'ny page reny ny fampianarana fa fizarana reny hitanao reny dia mampanantenanao zay fa mbola hafa mihitsy indray zavatra ho raisinao rehefa tena mianatra indray isika fa tsy mizara fotsiny sotra tompoko